Fa no tanterahana androany teny alarobia kosa ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny orinasa SICAM sy ny komity mpanomana ny fivoriana atapony fahenina ambin'ny folo ny firenena mitendry amin'ny apahana manontolo ny teny frantsay izay tanterahana eto amin'ny firenena moa izy io zany any amin'ny volana novambra any. Ny marimarina kokoa dia ny fifanaraha-mpiara-miasa izay tanterahana dia ny makasika indrindra ny fanondranany fitaterana ireo vahiny ao anatin'ny fivoriam-be io. Fanampanazavana. Fiara misa 700 no ampiasaina amin'ny fitaterana ireo delegaciona mahazo fiantohana avy fitondram-panjakana malagasy eo amin'ny lafiny fitaterana sy fampiatranoana mandritra ny fiorana tapony fa 12 ny firenena miteny amin'ny ampahana manontolo ny fiteny frantsay ho tanterahana eto Antananarivo ny 17 sy 20 novambra ho avy izao. Ireo lehibe ny delegaciona miampy olona 4 miaraka aminy no misitraka izany fiantohana izany. Miara-miasa amin'ny komity mpanomana ity fiantohana ity ny groupe SICAM Madagasikara eo amin'ny lafiny fanomezana fiara no tanterahana androany ny fifanaovatso ny mpiara-miasa. Atao fifanarahana izay mikasika eo amin'ny fifanakalozana dia lazaiko hoe service satria fatarareo fa betsaka ny zavatra tokony atao amin'ny fitaterana an'ireo delegaciona ho avy eto. Tady fiara misa eo amin'ny 700 eo zahay fitaterana an'ireo delegaciona maro samihafa ho avy eto Antananarivo ary ny tsara ho fatarina dia ho raisy ny fanjakana antanana ny fitaterana ny lehibe ny delegaciona izany hoe chef de délégation, chef d'état, chef de gouvernement, monarque, prince, takzany, ministre miaraka amina olona 4 dia very no fa tokony miaraka aminy. Zay zany le lazaina le hoe 1+4. Andraikitra eo amin'ny firenena amin'ny maha-orinasa tompona andraikitra azy amin'ny maha-olo-pirenena azy ny fanohanana ity hetsika ity ho kosa ny teo anivon'ny groupe SICAM. Sur Madagascar, c'est notre devoir en tant que SICAM, en tant que l'historique que nous avons ici dans la grande île, d'être présent sur un événement de cette importance. C'est une, je dirais, une obligation d'une part, c'est une entreprise citoyenne. Et toute entreprise citoyenne se doit d'être aux côtés du pays, d'événements de cette importance et montrer sa présence et montrer son soutien. Marina fa manodidina 3 ireo vahiny andrasana ho avy eto Madagasikara mandritra fivoriam-be atapony firenena miteny amin'ny ampahana manontolo ny fiteny frantsay amin'ny volana novambra io.